antsoy aho jamba teo aloha dia engane tena hiratra tokoa sika ary omen'Andriamanitra zany fanahin'ny fahiratana sy tranony tompo sika ka ahiratra mandrakariva. Fa dio nefa misy tenin'ny tompo anankiray tahaka izao no ilazan'i Jesosy azy ary tsy maintsy eritreretintsika mandrakariva zany. Zay efa manao ny tena no mahiratra no jamba, fa zay manaiky fa jamba no mahiratra. Zay efa manao ny tena no mahiratra no jamba, fa zay manaiky fa jamba no mahiratra. No comment. Dinga fotsiny tsika, mieritreritsika inona ny dikan'izany teny zany. Afaka malala irositsika izao amin'ny asa vavolombelona, tsy misy moa ny batisa fa dia ny fikambanan'ny mpampianatra sy ny mpanabe no omentsika 10 minitra ampianatra sy ampahery antsika. Vita zay dia ataony vavaka fangatahana ary misy atokopira anankiray koa manao ny anjara irany. Dia mbola faly miara-batsika rehetra indray ry havana izay ao amin'ny fikambanan'ny mpampianatra sy ny mpanabe. Izao ny hojerentsika amin'ny ity anio ity dia mikasika ny fanajana. Mikasika ny fanajana. Alohan'izany dia hivavaka isika. Andriamanitra, ataonay ahoana no fahay raha tsy misy mampianatra. Manana anao mpampianatra mahay izahay. Manana anao mpampianatra endry izahay. Fankehitriny fanahymasino, ampianaro ary izahay amin'ny anaranao Jesosy no angatanay izany mivavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Ny boky ny Exodosy 20 ry havana, ny andininy 12 no jerentsika voalohany. Exodosy 20 ny andininy 12. Ivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: manajany rainao sy ny reninao, mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Eto dia teny baiko ny hoe manajà. Rakizy, ry tanora, tena diantsika amin'izay tenin'Andriamanitra izay. Maro ny ray aman-dreny ankehitriny mitaraina fa vitsy ny zanaka tsy mahay manaja. Maro ireo zanaka tsy manaja ray aman-dreny intsony, na eo amin'ny fiteny zany, na eo amin'ny fihetsika sy ao an-tokantrano ao zany. Taony zanaka indray no mitrerona, taony zanaka indray no mibaiko ray aman-dreny raha misy zavatra tadiavina. Toa tsy eo intsony ilay fanajana, toa tsy eo intsony, tsy teo amin'ny fiainan'ny ankizy intsony lay masoandro amam-bolana, lay niteraka. Ajao ry havana ny ray aman-dreny, fa reny nahitantsika masoandro, aiza tsiratsiraina, aiza atao fotsorora, fa enoy raha mananatra. Ry ray aman-dreny, tsy ny zanaka ihany no atao anaja, fa isika ray aman-dreny koa dia tokony hanaja ireny zanaka ireny, mba enoy ihany ny teniny. Fa misy teniny ireny koa ane mba marina, fa tsy voatery ny antsika ray aman-dreny ihany no marina. Ajao ry havana, ny zanaka rehefa mba miteny oka hisy fanajana, fanakalozan-kevitra ao amin'ny tokantrano. Ny faharoa ry havana dia ny Galatiana 3:7-20. Ivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: tsy misy intsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa ray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mpiara-mivavaka isika tsirairay avy reto. Ajao ny hafa eo akaikinao. Moka tsy tabataba ianao rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra na ato am-piangonana, satria manelingelina ny hafa izany. Ajao ny hevitry ny tsirairay any amin'ny sampana misy antsika tsirairay avy ihany. Ajao ny hafa rehefa miteny.
tsy voatery ny eny ny birao ihany ny marina fa avelao samy mifaneo ny hevitra ny tsirairay samy ryavana fanaja ajao ny tenanao dia ho ajain'ny olona koa ianao any amin'ny fiarahamonina misy antsika tsirairay avy ihany ny ten'andriamanitra teo manao hoe tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo misy ireo mbola jentilisa tsy mahafantatra an'andriamanitra akory any amin'ny fiarahamonina misy antsika ireny ajao ryavana ireny atao fantatra ireny mbola jentilisa ireny fa kristianina ianao ajao izy aiza miampy fa za kristianina dia tsy mifanaja fa ajao izy ny adala amin'izao tontolo izao izy ny ten'andriamanitra nofidian'andriamanitra hampahamenatra endry any amin'ny toeram-piasana any raha lehibe ianao eo amin'ny toeram-piasana misy ianao mety ho talena tompona andraikitra ambony na mety ho tompon'ny orinasa ajao ny olo ambany fifehezanao ajao fa iza manapatra ny fahefana ry havana iray ihany isika rehetra ao amin'i kristy so no izany dia izao tokony hifanaja isika ajao ny hafa mba hanajan'ny hafanao koa ireo sahirana tsy manan-kitafy tsy manam-bola sahirana mangataka eny amoron-dalana olombelona tahakasy anao reny ry havana ajao reny aiza jerena fa madinika na maloto dia tsy raharahiana fa ajao reny ry havana misy ny sasany mahita nyreny mpangataka reny misy amin'ny kapoaka reny efa mahita dakany ny sasany reny kapoaka kely reny ajao ry havany reny ajao reny fa ten'andriamanitra dia manao hoe araka izay nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireny rahalako kely indrindra reny no efa nataonareo tamiko koa fa iza amavona ry havana ireny fa olombelona tahakasy tahakanao koa reny eo amin'ny mpivady eo atokantrano ny lahy manaja ny vavy ary ny vavy manaja ny lahy vady sahaza no men'andriamanitra anao io fa ajao ny tokantrano ajao fa iza mijangajanga farany ry havana ny fanajana dia izao anisan'ny fanaovantsika ny sitrapon'andriamanitra raha tsy manaja ianao izany dia tsy mahatanteraka ny sitrapon'andriamanitra fa ajao ny hafa ajao ny tenanao ataontsika ahoana ozy ny tenin'andriamanitra ny fitian'andriamanitra izay tsy hitantsika raha ny rahalahntsika izay hitantsika aza tsy tiantsika fa atsika le hoe tia dia ataontsika ahoana no fanajan'andriamanitra izay tsy hitantsika raha ny rahalahntsika izay hitantsika aza tsy ajaintsika eo an'andriamanitra rery ny voninahitra fa ao amintsika rehetra kosa izany teny izany amen. toka amin'ny fotoana ny vavaka fangatahana isika izao anatin'ity liturjia larana fahatelo di azo antoka revana fa manan-javatra angatahana amin'andriamanitra avokoa isika rehetra manana zavatra irin'ny fo na ho an'ny tenantsika na ho an'ny angonantsika na ho an'izao fiangonana misy atsika izao isika iondrika hivavaka ary hivavaka amin'ny fanetreteno anatrehan'andriamanitra angatao izay irin'ny fonao vavaka isika tsy tapy-javatra iriny izay tompo rehefa mandrery ny teninao ireny izay fa nahazo famelan-keliko izay mangetaheta ny fonay maniry anatonanao izay maniry amboraka izay manery ny fo mampananay eo anatrenao izay tompo misy amin'ireny tsy azonay na boraka tamin'ny olo-kafa na dia ny olona farany izay akaiky anay azy azonay lazaina amin'andriamanitra fa ianao mandray ny mpanota ianao mandray ny mantra ianao mandray ny rovodamba sy ny mavomavo ianao mandray ny olona rehetra rehetra izay tompo tsy lavitra izany izay na dia tsara fitafiana aza dia rovodamba anaty fa mantra ny fanahy na dia tsara trano aza dia feno ota tepoly
izay nametrahanao anay, na dia toa tapijavatra irina azy ty ivelany dia ay manana olana samihafa. Tompo Andriamanitra eo amin'iza moa zay fa ianao nitodianay, dia mitodika aminao zay noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao zay maty hamonjy anay, dia tsy misalasala zay Tompo. Fantatrao ny irin'ny fonay, fantatrao zay tena angatahanay, esory ao anatinay ny ota malaky mahazo anay, fa ireny no toa varavarana mihidy manakana ny valim-bavaka tsy ho azonay anio. Tompo, raha misy mangata-javatra aminao androany eto amin'izao fanompompivavahana zao, tsy noho ny hamafy ny vavaka atao, noho ny lanjan'ny teny zay ambara ao amin'izany vavaka zany, fa noho ny etaeta-po te hanantona an'Andriamanitra, maniry fatratra vonjena fa jamba marary fanahy dia vonjeo zay. Tompo, mangataka aminao ary zay amin'izao vavaka manginy zao, fa ianao efa nilaza taminay fa angatao zay tianareo na inona raha mitoetra ao anatinareo ny teniko. Tompo Andriamanitra eo, toera ao anatinay ny teninao ary angatahanay amin'ny vavaka manginy reto, vavaka mangina loka avy eo am-po, miaino ny vavakay ny amin'ny anaran'i Jesosy zanakao. Matoko manana anao zay Tompo, ary matoko ny valim-bavaka omen'Andriamanitra zay. Androany dia nanontany anay ianao hoe inona no tianao ataoko aminao, reny Tompo no fandrinay. Mamitenena aminay indray hoe tongava aminao arak'izay irinao, ary sotrana soamantsara amin'ny aretinao, voavonjy ianao noho ny finoanao, miandrandra fatratra zany zay anio, ary ny fiainanay dia tianay ho tantarany valim-bavaka omen'Andriamanitra anay ao amin'ny Jesosy Kristy. Misaotra Tompo fa tony ny efa nahazo sady zay ivavakay. Amanay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay eo zay ny an-danitra, tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo anay an'io zay anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay sy ny eloka taminay, sy mitondra anay amin'ny fakapanahy manafany amin'ny ratsy no ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Pira izao ary aorianan'izany dia miomana ny avantsika zay horaisy tanana fa nahavita mariazy, ary ny avantsika zay ho aseho eto amin'ny fiangonana fa atao mariazy amin'ny 3 aprily eto amin'ny fiangonana misy atsika.
iroso amreto asa anankiroa reto isika revana malala dia ao ny mandraisa tanana ny izy mivady raha naivofaly kristiansy raha zafondabe mialy ida da mariazy tamin'ny 2 aprily lasa teo eny amin'ny efitrano fivavahana ao amin'ny Saint Michel ary zanaky ty fiangonana misy antsika ity fiantsona fahatelo kosa ity mariazy ity ary antsona miaraka amin'izy ireo avy hatrany dia miara-miakatra ity zany ianareo efadada ny fitiavana tsy olevina mandrakizay dia matora anta son mamy sy raha matora zary solonarivo katia andri matora faralahy manana Dieudonné dia faly mampandre ny fanambadin'ny zanany andria mianta ndrianina diany sy volonina mpanga Michel izay atao eto amin'ny efitsegema Salema vaovao 67 hectara amin'ny sabotsy 13 avrily 2022 amin'ny 1:10 ora atoandro 30 no irantsika zao 30 izay ny filazana fahatelo sady farany raha misy mahita moa tsy mahmety zany dia afaka manatona ny mpitandrina ianao 30 mitsangana vetrany izy mivady vita mariazy ary ianareo izay aseho amin'ny fiangonana entona kristiansy raha zafondrabe mialy ida amin'ny anarany Jesosy Kristy ary ombaniny zao fiangonan'Andriamanitra eto Salema vaovao 67 hectara izao mban'ny sampana sy ny fikambanana rehetra amin'ny fiangonana no iarabana ianareo na vita soamantsara fanamasinana ny fanambadiana eo amin'ny efitrano fivavahana ao amin'ny Saint Michel eny Barbe nanaovana zany mariazy zany ary mariazy mixte moa no natao nandritra izany izany hoe ny lehilahy dia mijanona ho efitsegema ary ny vehivavy dia mijanona katolika satria izany moa no fomba izay ombonantsika ao anatin'ny efegema mivavaka ho an-tokantranonareo zay ary miarabanareo amin'ny anaran'ny tompo ary dia maneho entona ny firarintsoa avy amin'ny fiangonana manontolo ho anareo mivady ho arahan-jazalahy ho arahan-jazavavy ny tokantranonareo andeha hitsangantsika fiangonana hivavaka mandreto zanakitsika ireto tsoro eto anatrehanao zay miarabandreto zanaka ireto tompo fa nahavita ny fanamasinana ny fanambadiana izy ireo nandray zany no maromarina koa misaotra anao zay mahatoko tanteraka zay fa eo ambany fitantananao io fianakaviana io fa nafiry ny zazateraka izy ireo eo zanakao izany zanak'izy ireo zany dainao ny vatranony dainao anatin'ny fifankatiavana anjakan'i Jesosy Kristy ary tombo amin'ny fahendrena sy ny fahalalànanao na izy mivadina ny zanany ahotahina ny taranaka ny marina dia ambino amin'izay rehetra ataony izy mivady tsy ilahatra ho anisan'ny olona mantra na sahirana fa ilahatra eo amin'ny toeran'ny mpanefoefo ka izara amin'ny namana nahatra ho anao Andriamanitra
pioreny tsara ny finoany reto fa efa naorona teo ambony vatolampy ny teninao. Amen. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andrasana hitanana anareo hiarabana anareo sady anolorana anareo ny antsoky hoe voaloham-panana anareo amin'izao fanambadiana izao dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maritra, tsy atao haingona salon izy ity izy vady tsy atao any anaty tiroara fa ho vakina izy ity hiainana ary ampianarina ny zanaka. Dia miaraba amin'ny anaran'ny Tompo. Petraka ny fiangonana. Retsinray retsy zanatsika reto i andria mianta ndrianina jiany vololona Pangamisel. Izy ireo dia atao mariazy eto amintsika amin'ny 13 aprily 2012 amin'ny 1:10 atoandro. Araka ny fanao ny fiangonana dia indro aseho antsika ireo zanaka malala ireo ary raha misy moa ny mahita ny tsy mahamety zany dia afaka manatona mpitandrintsika fa ny ataontsika koa dia mivavaka ho azy ireo isika. Ivavaka ho azy ireo isika izao ivavaka sika. Tompo misaotra anao zay ny amin'ity fampisehoana farany atao amin'ny mariazy izay ho tanterahana amin'ny 13 aprily ity. Mangataka aminao zay mba ho tanterahana soamatsara zany fa ianao ny tompon'ny fikasana sy ny fanaovana ka zay kasainay dia apetraka aminao mba ho tanterahana ry tompo ary matoky tanteraka zay fa ekenao zany tsy mibaiko zay fa manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ary fantatra efa sitraka ao hitondrana ny tokantrano rehetra eto amin'izao alitara masina izao ho amasin'Andriamanitra ho tahian'Andriamanitra nahatra ny ho anao Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy ary ny fahasoavanao arotsaka ao amin'reto zay rehetra ilainy amin'izao fanomanana izao dia omenao azy menao ny ankonany zany ary ho tanteraka soamantsara. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay vavahana eto zany. Amen. Dia fitahy soamantsara ny raharanareo atao aka ny toerana eto am-piangonana ianareo. Malala olazaina ny raha-raha-mpiangonana orinan'izany dia tadidy tsara tsika fa raha misy voady sy hira moa dia tadiditsika ireny orinan'ny raha-raha-mpiangonana dia misy fanoloran-jaza zany no filarany ao anatin'ny liturjia FJKM ary dia ajaintsika mandragariva izany. Dia faly miarabasika mpianaka amin'ny finoana amin'izao alahady 7 ny volana aprily izao. Manatitra ny fiarabana ho anareo mpiandry izay tonga miara-mivavaka aminay eto amin'ny Salema tahaka ny fanao isaky ny alahady 7 dia isaorany ianareo amin'ny asa sy ny fampahirezana izay entinareo amin'ny fiangonana. Ny tompony amalifity anareo. Raha hariva dia ho tanterahana eny amin'ny FJKM mandravoangy fivavahana amin'ny telora ny fanompoam-pivavahana ho fanokafana ny fankalazana ny jobily fisotrondronon'ny Dr Ravalomanana Charlotte Mpitandrina mpampianatra eny amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga izy io dia misy an'izay fanompoam-pivavahana fankalazana sy fanokafana ny taonjobily izay raha hariva anasanatsika ho amin'izay ho afaka anotrina izany. Avy amin'ny komite ny ivitoerana dia mbola mampatsiahtsika ary dia manentana atsika mandrakariva amin'ny asa iombonana ny rindrakira izay ho tanterahany ampifity izay atao eny Antsahamanitra amin'ny alahady 9 ny volana Mea dia misy ny tapakila sy ny invitation ao amiko dia afaka mividy izany isika. Avy amin'ny sekoly alahady synodam-paritany efa nambara teto tamin'ny heriny any
fa dia amin'ity taona ity ny fankalazana ny faharoapolo taona na birao misy telo mianata izy ao amin'ny birao sonataparitany sekolelady ao dia ho ankalazaina amin'ity ny faharoapolo taona niasany izy ireo tao amin'ny biraony sekolelady dia misy fandraisana anjara ny sekolelady isam-pitandremana amin'izany dia ny sekolelady amin'ny klasy voalohany ka hatramin'ny klasy fahenina dia vary raikapoka no anjaran'ny mpianatra tsirairay ary ny klasy fafito ka hatramin'ny klasy fafolo dia vary rokapoka kanefa fa tsy sy ny fahasamihafan'izay vary aterintsika zay efa nambara teto fa soloantsika vola ilay izy araky ny nandabinany biraony sekolelady eto amintsika dia le vary raikapoka soloana 500 ariary ny rokapoka soloana 1000 ariary dia efa azotsika ampitondraina ny zanatsika izany fandraisana anjara izany avy amin'ny sampana fifoazana mba mijanona avokoa ny zanaky ny fifoazana rehefa avy eo tahaka ny fanao rehefa lady fahatelo ohatran'izao tahaka n'izany koa nefa ny mpihira ao amin'ny zanaky ny fifoazana rehefa mirava ihany koa mba mijanona avokoa ianareo mahakasika ny fanaovana répétition générale moa no horesahana amin'izany mivokovoko manga koa mba mijanona avokoa ianareo tena entitra mihitsy ny président tena miretraretra mba mijanona satria ho refesina ianareo amin'ny fanamina izay ho atao anareo mba tsy siny hoe ity tsy omby ana sy ny hoe ty malalaka be mba mijanona avokoa ianareo aza manao hoe ianna mitovy refy amiko dia rehefa ao izy dia mety amiko zay fa mba mijanona avokoa ianareo ny SLK koa mba mijanona tahaka ny mahazatra koa ianareo tahaka izany ihany koa mpitoroteny sy ny katekista izy io dia amafisina tsara fa na dia klasy voalohany sy klasy faharoa amin'ny sefala azy ianao dia efa ao anatin'ny fikambanany mpitoroteny sy katekista mba mijanona koa rehefa mirava mba andinihana ny fotoana izay anaovana ny fifampiarabana ny raharaha fiangonantsika dia marina fa alahady fahatelo anio dia tokony hisy ny fivorian'ny mpievitra raha kanefa mba tsara ihany ny afantarantsika fiangonana fa tsy salama ny ray aman-dreny mpitandrina antsika io dia kanefa zay noho ny hoe noho ny fitahin'ny tompo dia raha namanky teny ary zay omaly dia mitantarany tsy fahasalamana sy any eo izy dia ny tenin'ny dokotera raha hoe tokony hoe strictement tokony repos strictement au lit strictement au lit izy ianao kanefa dia io izy io zay le hoe fievitr'olombelona tsy fievitr'Andriamanitra fa rehefa tonga ny lady Andriamanitra indray miteny hoe strictement à l'église zay ny olona au lit fa ny an'Andriamanitra à l'église ihany io izy io isaorana ary dia mitondra mbavaka anao zay pastera ny amin'izany egane omen'Andriamanitra fahasalamana ianao dia izay aloha no tsy sy ny mpihevitra raha satria mbola tatahina kely ny ainy satria mbola tsy azo tonga dia manao vizana be izy io dia isaorana ny tompo fa na izay zagaga hoe io izy io tonga eo satria fa omaly efa nanao fandarana hoe tsy eo izy dia tonga ny maraina indray izy mitsidika eny ambavahady eny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany efa tazantsika ao ivelany ao misy ramatoa zay eo vadina mpitandrina izy io mpitandrina efa misotro ronono mpitandrina Rabela Jean Emmanuel avy any amin'ny sonataparitany Matsiatra Soa Fianaratsoa dia manangataka fiara-miasa tamin'ny fiangonana izy haitsika ihany ny mpitandrina rehefa ao anatin'izay hoe fisotrondronono zay fa tena sahirana dia sahirana itsika ny mpitandrina amin'ny FJKM dia mba manao ny varotra vazy io izy tena vazy io fa tsy vazivazy akory dia mivarotra an'io izy mba ataon'ny fanampivelomana dia manentana atsika mba handray anjara amin'ireo asa ireo raha mpisarona sy voady safady indrindra filazana manjoa isaorana n'Andriamanitra lehibe nanomezana anay nadritra ny 20 taona any Razafindralambo Bernard ho ny vadiny ny zanany Solermady
Jacques Robert sy Rarselo Lucie zay ny eto amintsika. Ny nofony moa dia efa voalevina tamin'ny Zoma, lasa teo teny amin'ny fahasandrazany teny Ambonaorina Atsahadita. Amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsanganany tena maty no ampandrenesinay anareo fa ny ava-malalanay Rasolo Armanana vahatra katia dia natsondray ody any amin'ny Zoma lasa teo rehefa nivahiny roapolo taona teto atany mpiangona eto amintsika. Izy io ny nofony dia nentina teto amin'ny fiangonantsika teto tamin'ny maraina tamin'ny enina sasany teo satria alevina eny amin'ny fahasandrazany eny Ambohimirary Manjakandrina. Ny fianakaviana nanao fararakitra 30,000 ariary. Rakim-pisarona sy voady ny fahatahorana an Jehovah ny fiandoham-pahalalana, anaka mihaino ny anadrainao, araza mafony lalandreninao, satro an Jehovah noho ny fahatratrarako ny 10 taonako. Manolotra vola 30,000 ariary. Mandray aman'eny mpitandrina ny 20,000 ariary, sekolelahty 10,000 ariary. Dia mangataka vavaka mba ho afaka fanadinana ary tombo fahendrena mandrakariva. Mangataka ny hira 7,700 eo atratranao Jesoa. Malompon'Andriamanitra tsy mitonona anarana manolotra vola 40,000 ariary. Ho an'ny mpitandrina 10,000 ariary. Mpitandrina amin'ny zatra raha 10,000 ariary. Raha matotely mianaka 10,000 ariary. Fanorenana 10,000 ariary. Mangataka vavaka. Anefa nivoatiko amin'ny tompo aho fa namaly vavakay sy ny ankohonako izy. Iderahan Jehovah alfanahako, ideran Jehovah aho raha mbola miaina koa. Manolotra vola 10,000 ariary ho an'ny ramatotely mianaka. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao no nahavitanay vady soamantsara ny fianarana tany Pita dia manao rakim-pisaorana 400,000 ariary. Ho an'ny mpitandrina 100,000 ariary, Tsangambato 100,000 ariary, ho an'ny ramatotely mianaka 100,000 ariary, ho an'ny sapana tanora kristianina 100,000 ariary. Ary dia misaotra manokana ny sapana tanora kristianina mampita ny fotoam-bavaka izay atao eto amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny internet. Izany moa dia tsara fafantatsika fiangonana fa izany no ataon'ny sapana tanora kristianina ao ambony ao. Fanompom-pavahana izay ataontsika tahaka an'izao dia mandeha mivatana azo jerena amin'ny internet. Pisaorana n'Andriamanitra tamin'ny fahavitan'ny fanamasinam-panambadian'ny Kristian sy Mialy izay vao avy no arabaina teo manolotra vola 50,000 ariary ho an'ny fiangonana dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Tonga amin'ny fotoana izay anoloran-jaza isika araka ny fanaon'ny fiangonana. Ny hira valonjato izay efa nangatahany mponompon'Andriamanitra teo raha teo io irantsika ao anatin'izany. Andiny voalohany, faharoa, fahatelo irantsika dia hitsangana ianareo mivady miaraka amin'ny zanakareo izay atolotra i amin'ny alitara.
pifaliana no ary amin'ny fitiavana ireto ava-malalaka manolotra ny zanany voateraka ho an'ny tompo dia ny zaza Andriamora Iatanina Rayo, zanak'Andriamatoa Randriamora Rado Irina Patrika sy Rakotoarivao Sendrasina. Manam-pifaliana manokana aho satria reto no nataoko mariazy voalohany vao tonga teto Salema vaovao aho, ary zanak'izy ireo zany raisin-tanana zany. Koa dia fifaliana ho antsika ny mandray ity zaza voateraka ty eto an-tranon'Andriamanitra momban'ny ray aman-dreny izay maniry fatratra tondran'ny fiangonana am-bavaka, ny zanany sy ny fitezana azy. Koa dia miarabanareo zay ry zanaka malala, nomen'Andriamanitra ny fara ianareo ary ny soratra masina no entinay mandray ity zaza ity eto an-tranon'Andriamanitra. Arak'izao teny avy eo amin'ny soratra masina izao hoe: fa ianao no nampivoaka avy tao an-kibo, nakinina taminao hatrany am-boka aho, hatrany an-kibo dia Andriamanitra ianao. Ary izao tenin'Andriamanitra izao koa no anolorantsika ity zaza ity ho an'ny tompo eto amin'ity alitara masina ity. Ary efa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàny Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ny tompo. Koa dia atolotro ho an'i Jehovah koa izy, eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah ity zaza ity. Tsangantsika fiangonana bavaka ho an'izao fianakaviana izao. Ry rainay tsara indrindro, misaotra anao zay noho ny fanoloran'ny reto ray aman-dreny reto ity zaza ity eto anatrehanao. Ankasitraka indrindra anao zay noho ny famindramponao tsy miova amin'ny taranaka mifandimby araka ny fanekenao. Vavolombelona zany ity fianakaviana ity. Koa dia miompifaliana eto anatrehan'ny fiangonana manontolo miaraka amin'izy ireo zay. Ianao no ray mpamorona izay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, ka nampiditra ity zaza ity hanampisa ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena. Kometezy ianao raha io, hitany ray aman-dreny sy ny mpikarakara azahoany hery hoentiny manatotosa ny asa fikolokoloana sy fanabiazana izao zaza zao. Ampanjakao ao tokantranon'izy mivady reto, ny teny sy fihetsika homba ampitiavana, atsapahany ity zaza ity ny fitiavan'Andriamanitra miseho amin'ny fiainany andavanandro. Toany fanamazotony ray aman-dreny azahoany manolotra ny zaza ho amin'ny sakramenta ny batisa amin'ny fotoana mahamety zany. Ary ity zaza ity koa ane tompo ho tsinjovinao na mitoetra na mandeha na miditra na mivoaka, ary ankinina eo anam-pelantananao ny androny manontolo mba hizorany amin'ny fahatahorana anao. Dia avao zy isan'andro koa ny herin'ny fiangonana azahoany mampita amin'ny zanany ny fitiavana anao Andriamanitra amin'ny fony rehetra sy ny sainy rehetra ary ny fanahiny rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay mba hitombo fitisy fahendrena eo anatrehanao Andriamanitra ity zaza ity sy ny fianakaviany. Voninahitra ho anao Andriamanitra, Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Koa dia miarabanareo zay amin'izao fahatanteran'ny fanolorana ny zaza zao dia miarabanareo ray aman-dreny sady miraro soa anareo amin'Andriamanitra sy ny olona. Petraka isika fiangonana tompoko. Ivavaka ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra izay manefa ny voadiny sy ny rakom-pisaorany teo anatreny tompo isika isaory havana, ary dia miombona mivavaka ho an'izy ireny isika. Ivavaka isika. Raha io mbola tsy mitsahatra misaotra anao zay ho zato fitiavana izay asehonao eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana, eo amin'ny fiainan'ny ankonana tsirairay eto amin'ity fiangonana ity. Ary tena tsaronay zany
tsapanay mihitsy ny tananao miasa eo amin'ny fiainan'ny fiangonanao. Tsia tefitefen'ny vavana amboamboarin'ny molitra zany fahasoavanao zany fa iainanay tokoa zany. Atsiaro ny fitahiana rehetra hitahian'Andriamanitra anay izay. Ary ndreto ny zanakao atsiaro zany koa ao ny zaza zay natrahatra ny 10 taona ny ainany ary maniry koa mba ho afam-panadinana tombo fahendrena mandrakariva eo anatrehanao. Fangatahan'ny zaza zany tompo ianao fantatra efa tia zaza iainao n'izany fivavaka ny zanakao zany ianao ary dia ho tanteraka tokoa amin'io zaza io zany afam-panadinana izy amin'izao taona izao. Tombo fahendrena sy fitia amin'Andriamanitra sy ny olona. Misaotranao noho ny amin'ny mpanomponoana ndray fahasoavana ka nankatabavaka mba irezo ireny mpanomponao reny ary ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra. Izay mba irin'ny fony zay efa nirinika tanteraka dia ampitomboanao indray ka ho fahasoavana nampifahasoavana eo amin'ny fiainana izany. Ao koa ny nahazo valim-bavaka teo amin'ny ankonany mba irezinao izany ankonana nahazo valim-bavaka izany mba tsy hamotsitra izay efa nomen'Andriamanitra azy. Fa ianao Andriamanitra kosa hitana azy amin'ny tananao mahery fa tsy ho votsitra amin'izay efa niahazonana ho azy izy. Mba irezo ny ankonana tompo raha teo mahita fitia ao masonao lalandava. Ao koa izy mivady izay vao nahavita ny fianarana ny tany ampitan-dranomasina na nyreny teninao avy aty Madagasikara miara-nivavaka taminay na dia tsy teto aza. Misaotra noho ny fitahinao an'ireo zanakao ireo hita soma tsara ny fianarany notahinao izy nambinanao izy. Tompo aza vela hitsahatra eo amin'ny fiainany ny fanambinanao fa ho fiandohan'ny fanambinana sy ny fitahiana ihany ny fahavitan'ny fianarana fa ny sisa rehetra dia omenao azy tsy horon-java-tso ny mpanomponao. Dia ao ny mpanomponao izay nahavita ny fanamasinana ny fanambadiany ka misaotranao hamasiny lalandava zany tokantrano zany. Tokantrano tena manaja anao, tena manaja sy mifanaja ao amin'ny mpivady ary ho ajainy ny manodidina satria mpanompon'Andriamanitra. Zany no vavakay petraka eo ampelantananao sy ambany fahasoavanao tompo. Ny anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay mangatahana ihany zany. Miaino vavaka tompo. Amen. Ny zavatra vitsivitsy reto ry havana tsara ho ampatsahivina antsika ihany alohan'ny anaovantsika fanoloran-tena amin'ny rakitra. Ao velany eo zany arak'ilay voalazan'ny sekretera teo dia misy mpanompon'Andriamanitra vadina présidence ny adaly taloha teto amin'ny FJKM io varotra ao velany io tsy mangataka amintsika izy fa mivarotra ary dia raha tahinika mba misy izay heverinao fa ilanao any zavatra ataony dia vidio zany fa fanampianao ny mpanompon'Andriamanitra tsy adinon'Andriamanitra kory zany tsika tsy mamela mpanompon'Andriamanitra antra fa mijoro mandrakarivotsika mba mijoroany ny filazantsara sy ny asiny eo amin'ny fiangonana. Dia mahireza ry havana ary dia matoky faholany izay zavatra amidiny zany mpanompon'Andriamanitra zany eo ivelany eo. Ny fivavahana maraina dia mitoy latsinainy maraina misy fampianaram-pinoana talata hariva amin'ny 9 sy fefany misy ny fivavahana maraina sabotsy maraina amin'ny 9 ora maraina avokoa ny fivavahana maraina ary dia miantso antsika mba atsiaro zany mandrakariva tovy amin'ny fivavahana lahady ihany ny fivavahana maraina fa tsy hoe atselika akory. Zany koa efa eo avelany eo ny mikasika ny tsangam-bato toy zany ezaka momba ny tsangam-bato zany. Mbola raha tahinika mba mieritreritra n'izay mety ho ataosika mbola tsy mahatratra ny ray ampahefany akorytsika izao. Dia miezaka tsika ry havana malala manao zany amin'ny fitiavana toy ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona. Dia samy manolotra arak'izay inin'ny fo amin'ny fitiavana eo anatrehan'Andriamanitra fa zava-masina izay ataontsika ho an'ny tompo. Ao velany eo zany efa misy boky misokatra dia manao andrentsika mahazo rositsika. Raha tsy tiatsika moa ny apetraka amin'ny lista eny amin'ny afisy eny ny anarantsika dia tenena amin'ny tompon'andraikitra hoe ny anay aza atao eny amin'ny afisy ny anaranay fa ataovy hoe tsy mitony ny anarana dia soratana hoe tsy mitony ny anarana ianao
fa tsy atao manahirana akory zany to zany ko sotra ny tompony ny amin'ny w efa manao an'ilay ny prototype ny w tsika zao manao an'ilay prototype na w tsika zao efa lasany amin'ny mpandrafitra raha sitrapony tompo dia afaka herinandro eo na mety oatra kely zay raha ohatra ka mbola tsy ho vitan'izay dia hitantsika eto ny prototype ny w atsika ary dia afaka manao sy manolotra ny amin'izany tsika mbola hita eo any moa ny méthode tondrahantsika n'ilay izy fa mazava aloha zany dia hoe raka maro-pifaliana l izy raha toka faly ianao dia tsy hoe mite hafa fa manaova w dia izay zany ny amin'iny farany dia adino teo no zy izy ny sekretera satria mety adinoko raha teo tokoa dia misy rakim-pahasoavana atao lay nahavita mariazy ary dia mangataka hanao an'izany izy reo ka alohan'ny rakitra dia asitsika fionjava-maneno aloha dia manao ny rakim-pahasoavana mariazy isika zay aloha nataontsika izao rakim-pahasoavana amin'ny mariazy vita mariazy teo zany anao rakim-pahasoavana ka dia atao aloha zay manaraka moa ny rakim-pahasoavana rehetra efa misy boaty zay eo ambany eo rehefa manaraka rehetra dia efa eo daholo ny rakim-pahasoavana fa dia mitsangana zay manana fahasoavana fotoana ny rakitra isika izao rakitra voalohany faharoa fahatelo taka nefa mahazarantsika an'ny fiangonana an'ny fanorenana ary an'ny tsangam-bato
andeha hitsangana amin'ny fiangonana nolotrany rakitra. Hira fahaefatra andiny fahaefatra. Hipetraka amin'ny fiangonana. Sao dia tonga eo amin'ny asa fampiresana isika dia manasa antsika rehetra mba samy haritra hanatanteraka izany. Ho fiomanan'ny mpiandra dia ny hira 570 no ataontsika. Ry Jesosy Kristy tomponay saotranao ny amin'ny mbola namelanao anay andre ny teny avy aminao Andriamanitra. Mbola nampandalovinao taminay izany teninao izany tamin'ity androany ity. Tombony lehibe ho anay izany. Tompo, aza velanao andalo fotsiny aminay ny teninao ary fa ataovy mahay mampiditra izany teninao izany ao anatin'ny fonay, ny sainay, ny fanahinay izahay, fa tsy ho faty atoko ao anay ny nandrenesanay ny teninao. Ary izany teninao izany ihany ny tokony hijoroanay ho vavolombelona eo amin'ny fiainanay andavanandro, tahaky ny hijoroany reto mpanomponao izay natsoinao tamin'ny anaranao hanao ny asanao eto amin'itony toerana itony. Hoa ianao izay efa nelolanina anay no aoka hanatrika feno anay raha hanao ny asanao reto mpanomponao. Ary raha ho vakiana ny teny dia ny fananao masina no hanokatra ny vavan'ireo mpanomponao ireo, fa tsisy ho latsaka ny teny izay vakiana hanaovana ny asanao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy zokinay no angatahana izany. Amen.
Eno ampanajana raha riavana ny tenim-pahefana dia hoentina nyrenana zao asa masina izao amin'ny anaran'ny tompo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Izay mino ny asa ataoko no ataony koa, ary ianao asa lehibe noho izany aza izy, satria izaho makany amin'ray. Ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany, mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary izao angataka amin'ny ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana dia tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fatany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Ary hoy izy taminy, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo, ka mitory filazantsara ny olombelona rehetra, dia misy atao batisa no vonjena, fa zety mety mino no elohiny. Ary izao famantarana izao nanaraka izay mino, amoaka dia mony amin'ny anarako izy, teny amin'ny teny izay tsy mbola hainy izy, andray menarany izy, na dia misotro zava-mahafaty aza izy, tsy hampaninina azy izany. Ametra tanana marary izy, dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina any an-danitra, ka mipetraka ankavan'Andriamanitra, fa izy ireo kosa lasa nitory-teny eny tontolo eny. Ary ny tompo ny alany asa taminy, nanamarina ny teny famantarana izay momba azy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, na inona fehezina teo tany dia fehezina any an-tany, ary na inona vahana teo ambony tany dia voahana any an-tany. Ary lazaiko aminareo tokoa, na misy fanaiky ety ambony tany, na amin'inona kangatanareo amin'izay dia azonareo vondraiko izay nandatra zany. Fa na aiza na aiza na telo dia vony aho. Arondre Jesosy taminy fiadanana, arondre Jesosy taminy fiadanana ho anareo, tahaka nandray ihany no andrako anareo kosa. Ary rehefa nilasa izany izy dia nanisy naina ka ho izy taminy. Raisy ny fanahy masina, na elikiza na avelanareo dia voavely izany. Ary na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavely izany. Amen. Ray vavaka isika tompoko. Reto izay tompo mbola manondrika ny lohanay eo anatrehanao. Akasitraka indrindra tamin'ny tenim-pahefana izay nomenao no vakiana tamin'ny anaranao. Jinona moa izay tompo kanefa ianao no nanome an'izany, ho ankasitrao ny voavaky teo Jesosy tompo. Ary ankehitriny io ny zandrinao. Androaka ny asa matin'ny Satana izay efa ratsy te hamatipatitra anay, tady andavo anay. Kanefa ianao Jesosy Kristy, ray Jesosy fitiavana feno famindram-po, tafiny herinao ary andralanao, ka havita ny asa izay nandranao azy, dia manao rery ny voninahitra manoloana izany. Sotra tompo. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay tompony tompo, mpanjaka amin'ny mpanjaka, Andriamanitra velona, tompo fahefana rehetra ny tanitra sy ety tany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andidina sy androasana rory Satana, miala amin'reto vahoaka an'Andriamanitra reto, ny tsy finoana, tsy fankatoavana, indra ny tahotra, ny enatra, tebiteby, ny orooro, ny fitaka, ny lainga, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, any amin'ny faharimy rehetra afy ny anjara toeranareo, tsy anareo tsony reo, efa novidiny Jesosy Kristy lafy tamin'ny rano reo, tsy manam-pahefana amin'ireo tsony ianareo, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, any amin'ny faharimy rehetra afy ny anjara toeranareo, miala amin'ny anaran'i Jesosy, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka isika tompo. Misaotra anao izay no nanafinao ny hery ny mpanomponao, afaka nandidy sy nandroaka ny asan'ny Satana ho any amin'ny faharimy rehetra hafa. Indreo Jesosy mivahoaka anao, anatona anao, tsy izahay no anatona ny fahainao Jesosy. Eo nitondra ny olana ny aretina maro samihafa, eo ianao Jesosy manafaka nay tsirairay avy, dia mangataka ny fananao masina izay tompo, dia asa ao anatin'ny tsirairay avy, dia hatreo feno izao fotoana izao Jesosy, anaranao Jesosy Kristy anaovanay izany. Fiavana malala. Izaho no fiavana anasitrana. Tsika laharakira valam-bro.
toko pirarela zao any no anatanteraka ny hira.
Ira faharoa amby zato amin'ny firana fifoazana. Ira faharoa amby zato. Tanura Antoko pirarela zao no anonira.
Ira faharoa amby dimapolo amin'ny firany 5 PM. Ira faharoa amby dimapolo. Efa akaiky Jesosy Tompo. Misaotra an'Andriamanitra isika raha afaka nandanteraka izao asa sy fampiaresana izao hifahavaka isika. Misaotra Tompo fa navelanao hiasa ireto mpanomponao ireto ary ny vahoakanao koa dia navelanao andray ny asa sy fampiaresana, nandray ny teny fampiaresana avy aminao. Tompo, tehirizo ao anatin'ny vahoakanao ireny teny nosaraina ireny, aoka izy ireo mba ho mpiaino mpankatoanao. Ny fainao masina Tompo no angatanay ampitoetra ireny teny ireny ao am-pony tsiraray avy, dia ho velona mandraka rehefa aty anatinay tokoa ianao ry Tompo Andriamanitray. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andeha hitsanga isika andray ny havatra sy ny tsotrano. Toy izao ny havatra izay omenantsika.
Arak'izay hita ao amin'ny Tesalonianina voalohany. Tesalonianina voalohany toko 5, andininy 9 ka hatramin'ny 20. Manao hoe mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Raha sonotsotrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra fiadanana masina anareo samy ho tanteraka, ka ako arovana avokoa ny fanahy nareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Hipetraka amin'ny fiangonana efa avaka mangina. Ho an'Andriamanitra iray voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen. Raha soantsika rehetra Tompoko.